avantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra indray a resaka kely satria zavatra anisan'ny tsikarotra amin'izao akaiky ny fety zao a betsaka ny soirée gasy surtout ny eto France zany tsikarotra matetika mbola tsy tena hoe mpandeha soirée gasy mibetsaka ako fa tamin'izay nandehanako dia tara foana ny mpanakanto zany hoe tsy le hoe hafa indray mantsy le hoe misy mpanakanto hafa aloha eo zany a dia amin'ny faharoa le mpanakanto principal vao miditra fa tena tara mihitsy zany no fanombohan'le fety ny antony dia satria tara le mpanakanto ohatra zany hoe tokony hanomboka amin'ny valo a manjary lasa amin'ny folo amin'ny raiky amin'ny folo na aorinan'izay mihitsy ny ara vao manomboka le izy tsisy nininona zany eo alohan'izay mandraindray a fiokira fotsiny mandeha dia ny olona manjary mancrée ambiance hoe mandindy fotsiny a na hoe misy tsakitsaky a dia mitsakitsaky mandany fotoana amin'le tsakitsaky eo mandany adiny ray adiny roa adiny telo ianao a miandry an'le mpanakanto zay vao manomboka ny tena izy fa na izany zany aloha zareo kosa ohatra hoe adiny telo ny anaovan'le fampisehoana dia tena mijanona eo adiny telo izany hoe raha manomboka any amin'ny raiky amin'ny folo izy dia tena eo foana indray izy a mandra-patara tena hoe maraina mihitsy ny halavan'le fampisehoana zany a dia mitovy foana ihany na dia hoe tara azy izy fa tsy izay ny olana fa le hoe fahataran'le soirée mihitsiny dia matetika le mpanaritra zany le mpanaritra eo a ina moa ny azony atao fa dia miandry an'le izy eo satria ny tena efa nandoha vola tamin'le izy a tsy manana choix firy zany fa dia hoe misy an'io aloha dia iandrasana zany satria tian'le mpanakanto raha teo koa ny tena dia miandry zany a na dia hoe afaka adiny roa adiny telo ateo aoriana le izy ny vokatr'izay moa zany a dia manjary tara kokoa le vidiana ny programa betsaka samy manana ny programa zany ny olona tsirairay samy manana fandaharam-potoanany kanefa ny a manjary metara le izy vokatr'izay zavatra zay dia zavatra mifandraiky amin'izay raha ohatra nareo ka misy naharaka vaovao kely momba ny Madonna amin'izao izy zany manao tournée any États-Unis dia tamin'ny 7 novembre teo izy tany Miami dia tara adiny roa ihany koa efa manao fanaony gasy zany fa avy eo tonga dia nisy olona nitory tsy fantatra moa izay afarany zany fa izy zany nangataka remboursement izy dia niteny hoe amin'ny manaraka izay tsy afaka mijery intsony na dia hoe tia Madonna izy tia an'le fampisehoan'ny Madonna ka izaho tsy miteny hoe tory eo akory le mpikarakara na hoe aza tiavina le artiste fa tokony asiana zany fijerena tsara hoe ahoana ny contrat fanarahana raha ohatra ka ny contrat ny artiste no tsy tonga araka ny contrat fanarahan'le mpikarakara sy ny artiste dia tokony mifampiresaka zareo dia le olona koa tokony mba hajaina koa zany le olona mpijery amin'izao anefa lafo be lafo ihany anie zany hoe 25 euros 30 euros 35 euros zany ny soirée anankiray jereo fa ny soirée any vazaha tiako zany hoe spectacle ataondry ohatra hoe ry Danny Boone ry François Morel ry Gad Elmaleh ohatran'ireny reny 35 euros zany ny show ataondry zareo zany hoe efa manenjika ny ataon'ny vazaha zany nataon'ny gasy kanefa ny fanombohan'le zara-potoana fanajana fotoana zany io ny tokony mbola izaha mpikarakara zay zany resaka atao fa dia mirary soa antsika rehetrarehetra raha ohatra ka mahita fampisehoana tara ohatran'izany nareo dia azonareo apetraka eto amin'ny commentaire eto ambany eto dia mba ahafahanareo mahita ny zavatra lazalazaiko sy ny zavatra ataoko amin'ny YouTube dia azonareo atao ihany koa miklikia amin'le hoe s'abonner zay fa dia mametraka velomao antsika rehetra indray velomao tompoko